Falita faraka aminao ndray ny tenako tompoko lasy tompy amin'izao takarivany zoma izao ampanajana ihany koa no anasana ianao anaraka hatramin'ny farany vaovaontsika amin'ity androany ity anjerisika hiditra avy hatrany amin'ireo vaovao izay voaray sy voangona tamin'ity androany ity nidina tany manakara ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina ny farany volana febroary lasa teo nandritra izany no nanaovan'ny lieutenant colonel fanambarana mietefa amin'ny ministry ny fitsarana tamin'ny teteza mita fanedetiana avy hatrany. Mangataka ny fifonan'ny ministry ny fitsarana tamin'ny teteza mita Ramatoa Christine Razana Mahasoa ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina nandritra ny lanonana fandraisana azy tamin'ny manakara ny volana febroary teo. Ho azy dia fandotona azy ny filazana nataon'ny mpikamban'ny gouvernement tany teteza mita fa marairy saina ny tenany. Nanoloana zava nandalo teo amin'ny tena manokana zany nanomboka hatramin'ny novembre 2010 iny ka mandraka ankehitriny. Tany amponja moa ny tena beta be ny fanenjena maro isan-karazana lazaina tamin'izany fotoana zany fa hoe adala, lazaina tamin'izany fotoana zany fa hoe nandray vola, nefa moa mivoaka malagasy angamba ankehitriny fa afaka manapirofo fa tsy adala ny tena ary tsy nandray an'izany vola zany akory araka ny feony ely. Ialana tsiny am'le fanonona anaran'olona satria niseho haino manjery mivantana moa Ramatoa Christine Razana Mahasoa tamin'izany fotoana zany no nilaza mpahabe maso fa mila fizahana toe-pahasalamana ara-tsaina ny colonel Charles. Miteniteny foana izy efa lasa adala mihitsy ka eto azany dia mamaly ny Ramatoa io tamin'ny zay fiteniny sy fietsika nataony zay tamin'ny janvier 2011 moa zay zavatra zay no niseho. Raha ohatra ka manana pirofo ianao Ramatoa Christine Razana Mahasoa ankehitriny dia laivony mpitsabo tena manam-pahaizana mikasika ny toe-pahasalamana ara-tsaina mikasika ny maladie mentale dia manaova expertise ianao fa raha tsy zay kosa ny zavatra hitanao dia mangataka aminao ao ampatsorana ny tenenako aminao ao mifona masom-bahoaka ianao ary mifona amin'ny havako atia manakara fa zao dia nilotoinao tamin'ny fitenenanao fa marary saina. Laza lieutenant colonel Charles Andriana Soavina fa manohana ny fampihavanam-pirenena ary tafiditra ao anatin'ny fampihavanam-pirenena izany. Lieutenant colonel Charles Andriana Soavina izay natao fomba tamin'ny vohipeno ary niraisiny vahoaka amin'ny manakara ny volana febroary lasa teo taorian'ny fivahinany amin'ny tany La Réunion.